Fa misy raha manao kory moa fa ny antony mahatonga anay eto ireto kilongatsika reto iara-manana mo reo ary iraka avy amin'ny filohan'ny repoblika ny Madagascar. Ia moa ny filohantsika Andry Rajoelina, miaraka amin'ny Andry Rajoelina tsy maintsy mandroso Madagascar. Anisany manana filoha be fitiavana sika ary manakaiky vahoaka. Hitatsika reny ataon'ireny miay ny madinika, miay ny vehivavy ny kilonga. Ka anisany aiko nomeny ahy ny fijerevana manokana an'ireo zanatsika mpianatra indrindra ty amin'ny sekolim-panjakana. Telo taona lasa zay nanao afanikafana ny programa fampisakafoanana ny mpianatra ny niveau sekoly lohan'ny repoblika dia miavoaloha satria matsapa izy fa ilaina ny manohana ny zanatsika ara-tsakafo ary manampy betsaka ny mpianatra zay ny mavitrika salama ary indrindrandrindra manamaivana ny vesatra ny ray aman-dreny. Raha tamin'ny taona 2024 sivy alina ny isan'ny kilonga maneran'ny Madagascar misakafo eny an-tsekoly. Tamin'ny 2018 sivy alina amin'izao ray kapitisa maro zay ray kapitisa sy roa hetsy manerana ny Madagascar ny kilongatsika misakafo eny amin'ny sekoly amin'izao. Ka tsy adino tao anatin'izany eto Fianarantsoa. Misara ny Solombavambahoaka ny Rajoelina seta ihany koa satria dia anisany député tena mahay miara-miasa amin'ny gouvernemanta izy io. Dia ny andro izy mandondona ny varavarana minisitra biaby io, ameo jiro anay, ameo table banc anay, ameo recrutement anay. Zay moa natao hoe Solombavambahoaka sa tsy zay? Ka dia isaorana azy. Hatrizay mbola tsy nisitraka cantine scolaire zany ny teto Fianarantsoa marina sa tsy marina? Miisa 3 izy ireo marina sa tsy marina? Kanefa ny amin'izao efa nahazo aby zay 3 zay. Nisy fangatana teo avy ato amin'ny président Fokotany hoe eka tonga reto bony reto fa ny angatanay dia mba hitoy. Ka tsy misy atahorantsika zay satria io fampisakafoanana an-tsekoly io tsy hoe fanolorana fotsiny androany fa efa ny anatin'ny lisitra amin'ireo sekoly misitraka cantine scolaire na ao anatin'ny 30 taona mbola hisakafo foana ny zanatsika. Satria efa ao anatin'ny 30 taona ohatran'ireny sekoly any Atsimo, any Androy, any Anosy, any Atsimo Atsinanana, any Antananarivo efa misy tamin'izy ireo efa 20 taona nisitraka an'izany cantine zany. Dia mbola tsy tapa fa ankehitriny isan'ireo efa voasoratra any amin'ny atota taratasy ministera hoe mpanabeazam-pirenena hoe misitraka cantine scolaire ny EPP Itanda sy ireo EPP 20 hafa eto Fianarantsoa mandritra ny taona maro ny fandimby. Fahobiazana ho atsika zay ary mampirisika atsika ray aman-dreny ny apiditra ny kilongatsika hianatra tsy azote hianatra isan'andro satria isan'andro raha tsy diso sa tsisy koa
Efa misakafoanana ampianarana ho an'izay mianatra. Ho an'izay mianatra dia misakafo aty ampianarana. Fa tosika amin'ny fahasalamana sy hery ho an'ireo kilongatsika mba hitombo tsara sy ho salama sy atanja sy ahay satria ireo no ho avy ny firenena, ho avy ntsika fianakaviana ireo kilongatsika fa dia natolotra mpitiavana zany. Ao ny fitaovana kojakoja, ao ny lakozia, misy vilany, koveta, misy so, misy fitaiko lehibe zay fandohanam-bary zay, vita hazo, vita vy zay. Ao ny zex sy ny rahabiaby sy ny savony, ao ny menaka sy ny sisa sy ny sisa, dia atolotra mpitiavana. Ka manentana ihany koa ny misaotra sahady ny talentsy sy ny président ny fefisy atsika fikambanany be ny ray aman-dreny dia hitatana tsara atao sakafo ny kilongatsika ireo. Fa tombony atsika ny fahafahana mahazo azy. Misy fangatana ihany koa teo mahakasika ny table banc. Misy ny tena ohatra hoe tsy ampy 5 ny table banc tsika. Raha tsy tonga amin'ny herinandro dia tonga amin'ny herinandro ambony aby. Dia izay table banc 5 zay. Satria efa eto Fianarantsoa izay table banc zay satria efa fantatra ihany hoe maro ny table banc mbola ilaintsika eto amin'ny EPP-danda ka manao ny montage sisa no atao zany dia arindra miaraka amin'ny chef Cisco sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny talentsy-sekoly izay. Fa ny mahakasika ny mpampianatra ihany koa dia mbola isaorana ny filohan'ny republika tsy adinona reo tsy adino mahakasika ny mpampianatra dia isaorako ihany koa ny prime ministre, ny gouvernement, fa indrindra ny filohan'ny republika Andry Rajoelina satria hoa niangara mihitsy ny mpampianatra amin'ny resaka recrutement. Nahita maso tsika fa tena anisany raha atao hoe misy poste budgétaire hatrany amin'ny ray alina ohatra ny fanjakana efa 7,000 amin'izay amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fotsiny satria atsika manana filohan'ny republika mahafantatra ny marary ny vahoaka sy ilain'ny vahoaka. Ka eto dia manararaotra ihany koa satria anisany nampandany filohan'ny republika Andry Rajoelina atsika tamin'ny fifidianana farany teo. Ka dia mampita ny fisaorana era-po-era-tsaina amin'ny fampandaniana azy fa mbola vonona izy ny asa ho atsika malagasy, asa ho an'ny vahoaka malagasy toy ny fanomezana ny reto kantinskolaira ireto.